dia ampifaliana lehibe hatrany indray no iarabanantsika menakavy izay manaraka ny fandarana tahaka nytony izay fandarana izay andraisana zavatsoa avy amin'Andriamanitra, andraisana fampianarana mampitombo fahalalana, andraisana fahatakarana avy amin'Andriamanitra, andraisana zavatsoa avy any an-danitra. Ny fandarana tahaka nytony dia mampitombo indrindra ny ara-panao ia ka izany no ilana ny fitarihan'ny fanahy masina. Tandao ivavakantsika amin'izao fotoana izao ary ametraka an'ity fotoana ity eo am-pelatanan'ny tompo izany. Ny fiadanan'i Jesosy moa dia ho amintsika mianakavy, ho aminao ihany koa pasteur, ivavakasika tompoko. Raha eo misaotranao indray zay satria mbola nomenao fotoana indray afaka hianatra tenin'Andriamanitra, hianatra amin'ny bokin'ny Genesisy atao amin'ny Genesisy 1:20. Zava-dehibe ho anay tokoa ny mianatra ny soratra masina satria ny fitahiana dia tsy ho anay irery ihany, tsy ho an'ny olona manodidina anay irery ihany, fa hatrany amin'ny taranaka faramandimby no efa nanomananao fitahiana araka ny teninao manao hoe mamindra fo hatrany amin'ny taranaka faharivo mandimby ho an'izay tianao ka mitandrina ny didinao. Ka dia andraisanay zavatra zao fotoana izao dia meo anay tompo ny anapa-kevitra rehefa mandeha an'izao fampianarana izao ny ankatony teninao, ny anapa-kevitra no iroso lalina, ny anapa-kevitra ny anaradianao. Ka dia ho tahinany ty fotoana androany ty mangataka ny fitarihan'ny fanahy masina anazavany sanay anokatra ny fonay ary atonga anay andray tsara, ho voarainay tsara izay zavatra ampianarina eto misaotra Jesosy eo. Amen. Namerina fiarabana aminao pasteur. Miarabanao pasteur Alvarez dia miarabantsika atao anatin'ity tokantrano izay manaraka ny Amitié télévision izany. Iny ary pasteur ho fitigny kely ngamba ny zavatra andresantsika teto maly ny amin'ny tantaran'ny Isaka sy Rebeka zay Ismaela ihany koa zay taranaky Abrahama. Izy roa lahy reo moa zany dia taranaky Abrahama, Ismaela sy Isaka. Ismaela dia tahin'Andriamanitra ihany izy nataon'Andriamanitra tonga firenena lehibe na dia hoe firenena arabo ary neto ambonin'ny arabo aza amin'izao fotoana izao dia nohony amin'ny Abrahama dia tonga firenena lehibe ihany koa ny taranaka Ismaela ireo arabo amin'izao fotoana izao zay azo lazaina hoe anisan'ny mifeny pétrole maneran-tany amin'izao fotoana izao pasteur, anisan'ireo firenena manan-karena nohony amin'ny Abrahama dia notahiny ireo taranaky ireo. Io ihany koa taranaky Isaka zay nofidian'Andriamanitra ny andova ny teny fikasana. Isaka no nofidian'Andriamanitra hiampitany le fahasoavana tao amin'ny Abrahama izay Isaka no atao hoe zanaky ny teny fikasana. Zanaky ny teny fikasana. Zay indrindra le izy. Ary na dia momba azy io Isaka io dia notahin'Andriamanitra ihany koa izy tamin'ny voalohany momba izy dia rehefa nivavaka 20 taona teoriana dia novonjen'Andriamanitra i Rebeka teraka kambana mirahalahy, novonjena no fiterana izy ary ozy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa nanontany Rebeka hoe manao ny ty zazakambana zay atao kiboko ty dia zao ny tenin'Andriamanitra hoe firenena lehibe anankiroa nao anatin'ny kibonao, zany hoe dia efa notsofon'Andriamanitra rano sahady le zaza na dia tany amboaka aza noho ny amin'ny Abrahama, noho ny amin'ny Isaka zay notahin'Andriamanitra mihoatra noho i Abrahama arak'izay zavatra nianarantsika teto maly pasteur. Zay no fitipitiana ny resakantsika maly pasteur. Tonga dia manoitsika satria fanaovakina moa ny tenin'ny soratra masina omaly zany pasteur Alvarez, Genesis 1:20 tsy amin'ny 2:20 ka hatrany amin'ny farany mbola tsy nidirantsika senao. Vahoaka rotonta no nivoaka tao anatin'ny kibony i Rebeka tamin'izay fotoana izay. Ny mitombona foana pasteur Alvarez lay tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama manao hoe ianao dia ataoko ho loharanom-pitahiana, ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Zany hoe tsy tany amin'ny Abrahama ihany le sy fanepita tamin'ilay taranaka le izy pasteur, niepita tao amin'ny Isaka. Isaka dia voasoratra ao anatin'ny baiboly eo fa anisan'ny lehilahy tena mpanjato be noho ny arena zay nananany. Reo moa zany dia mirazotra foana reo an'ny kristianina pasteur Alvarez, tahaka ny anambinana ny fanahinao no anambinana anao zavatra rehetra. Notahina loatra ny ara-panahany Isaka no lay tsodrany tao amin'ny Abrahama, dia notahina ihany koa ny fiainany ara-materiel no zay
fitahina tao amin'ny i Abrahama izay zay raha tsorontsika amin'ny teny mahitsy a ny zavatra nitranga tao amin'ny Isaka mpanompon'Andriamanitra. Indray andro ary pasteur tao anatin'ny ataoko hoe fanterana Isaka efa pahinany masony zany efa tsy de nahita firotsony zany ty ray aman-dreny be ny finoana ity. Inona zavatra nitranga ozy ianao? Niteny tamin'ny Esau zanany Lamatoa izy fa io no azoazony kokoa nga tiany kokoa. Io moa pasteur mahavariana ihany tokoa le fomba fanabeazana taranaka koa ndray a dia misy ohatrany hoe titiana kokoa nga na tsy hoe tsy tiana daholo le zanaka fa ohatrany misy titiana kokoa. Zay zavatra nitranga tamin'ny androny Esau sy Jakoba teto fa raha ny tena tokony ho izy a dia mitovy ny fitiavan-janaka nalana vavy vokatry ilay fitongolanan'ny ray aman-dreny ndray dia rehefa maty le ray aman-dreny dia lasa misy olana lay taranaka ty aorina ary vokatry zay fitongolanan'ny ray aman-dreny zay mihitsy teto dia narana problema ihany izy am'raha lata ty aorina tena ny famofo mihitsy ohatra zany ane ny mahatonga ny olana be deabe ny amin'ny tribonaly io resaka piraita-po sy fianakaviana miady lova sy ny rehetrarehetra io a misy andraikitry ny ray aman-dreny tsy mipetraka tsara zany tao anatin'lisy pasteur Alvarez ka ozy teo hoe miampita le fitahina de rehefa niampita le fitahina zao ny voalaza ny tenin'ny soratra masina eo amin'ny andininy fa 7 hoe pasteur raha azonao vakiana kely Genesis toko 10 manao hoe ary nandroanina Jakoba ary sendra avy tany an-tsaha Esau kareraka de hoe Esau tamin'ny Jakoba mba hanome zao ahy hoaniko ny mena de io mena io fa reraka aho zany nanaovany anarany hoe Edoma fa io Jakoba amdio amiko aloha ary ny fizokinao fa ho kosa izy indro fa faty ihany aho ka maso inona zay fizokina ary io Jakoba mianina amiko mianina ary amiko aloha de nianina tamin'izy ka de namidiny tamin'ny Jakoba ny fizokiny ary Jakoba nanomeany Esau mofo sy voanemba masaka de ninana sy ny sotro izy ary niaingaka de lasa nandeha zany no nanamavon'ny Esau ny fizokiny. Teo anatrehan'Andriamanitra ny olona teraka Lamatoa na tamin'ny biby fiompy azy de natokana ho an'i Jehova zany hoe misy fahasoavan'Andriamanitra manokana mihitsy misy tonga de fahefana ara-panahy amin'iny Lamatoa iny pasteur Alvarez ary de mahagaga mihitsy io fa na am'izao androtsika izao aza de mipetraka ho azy ny mahalamatoa ny Lamatoa zany hoe raha Lamatoa zany ianao am'izao fotoana zao na vavy matoa ny toerana misy anao de sarobidy loatra zay toeran'izay de i Jakoba nanana fahatakarana be mihitsy pasteur fahatakarana iny amin'ity resaka lalam-pitahiny ity satria lay fizokina dia anisan'ny andraisana tompontsoa lehibe mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra ngamba rehefa nijerena kambana moa izy am'rahalala io de rehefa nijerena ny boky tany amin'ny commune de hoe aive Esau ndray ny zokony fa za zany ny zandriny de nataony Jakoba zay fomba rehetrarehetra amadiana ny tantara hoe ahoana ny fomba azahoako ny fizokina ahoana ny fomba azahoako le fizokina de izao zavatra nitranga teto pasteur Alvarez nona Esau avy any amin'ny toerana nalehan'ny tany avy niaza tany izy avy niaza tena nanona be ngy araina rehefa anao izy dia miteny tamin'ny Jakoba hoe mba omeko ely am'izany voanembo zany ary zandry amin'ny omena io mba omeko ely amin'ny tsara masomena kely io a de hoy Jakoba manao hoe amidio amiko ara nolo fizokinao amidio amiko ara nolo fizokinao mianina eo anatrehan'i Jehova fa omena ho any fizokinao ny fianianana moa ny fitsarana faratampony indrindra teo anatrehan'Andriamanitra pasteur zany hoe raha vao miteny eo anatrehan'Andriamanitra ianao ka mianina tsy azo tsy hoanatsony ary tsy azo ibebahany zay de nianina teo anatrehan'Andriamanitra de lasa Jakoba ndray no Lamatoa fa nataony Esau tsinotsinona zay mahalamatoa azy zay tsy vitsy ane pasteur Alvarez am'izao vanim-potoana zao no manao tsinotsinona ny toerana zay nametrahan'Andriamanitra azy
manao tsinotsinona ny toerana zay nametran'andriamanitra azy za moa miteny foana pasteur hoe ianao a raha olombo ositra ianao pasteur na mpitarika fikambanana anankiray mpitarika fivavahana anankiray tsy ny olona rehetra tompo no natsoan'andriamanitra ho amin'izany toerana zany marina zany ny baiboly de miteny a raha misy olona maniry ny asa mpitandrina de maniry asa tsara izy nefa tsy zay maniry rehetra koa nefa nitonga eo fa ny fomba tongoavan'ny olona eo amin'ny toerana mpitandrina de zao misy safidin'andriamanitra aloha de misy antson'andriamanitra aloha de misy fanoloran-tenan'le olona aloha ary olona io vonona tena hoe hiatrikady hiatrikady de ao anatin'zay hoe antso sy safidin'andriamanitra zay ka mahatoky le olona no itombon'lay ositra sy le fahasoavan'andriamanitra ao anatin'ny pasteur ary be lehibe ny mpanompon'andriamanitra mahompy satria mahay manaja sy mahay manome voninahitra an'andriamanitra am'izay toerana nametran'andriamanitra zay am'izay toerana nametran'andriamanitra zay fa be dehibe koa ny mpanompon'andriamanitra nampiasain'andriamanitra fa manompoka amin'ny tsitsoroka atsikelikely pasteur satria no amavony le fizokiana no amavony lay ositra sy le fanomezam-pahasoavana zay napetraka andriamanitra ao anatiny de manompoka niala tsikelikely ao anatiny le fanomezam-pahasoavana ary zay ny mazava-dozan'le hoe rehefa nametran'andriamanitra zavatra anankiray ianao de aza manao kototoa ny asan'andriamanitra Isaoly mpanjaka zay resatsika tetomaly de napetraka andriamanitra olamato eo am'mpanjaka ny Israely toerana sarobidy indrindra izy no mpanjaka voalohany izy no mpanjaka voalohany indrindra fa no amavony zay toerana mahampanjaka zay natao mitsinotsinona zay toerana mahampanjaka zay tamin'ny ratsolona de ohatrany hoe karazana sakafo ihany satria ny ompo matavy ny amaleketany tsy narikany de no amavony izy de nafindran'andriamanitra tany amin'ny Davida le fanaovanjiro pasteur Alvarez nafindran'andriamanitra le ositra ary io pasteur rehefa miala ao anatina mpanompon'andriamanitra anankiray ositra io lay fahasoavana zay nomen'andriamanitra azy io la ony ianao raha ho tafavoaka ianao za de miteny foana hoe moramora ny lavo 10 minitra monjy ianao de afaka lavo fa ny miarina mety 5 taona 5 taona ianao tsy ho tafaverina amin'ny toerana misy anao tsony ianareo zay fa milaza azo mijoro tsara ozy izy no voalaza ny tenin'andriamanitra mitandrema fandrao de lavo ndao ny amaky tenin'andriamanitra anankiray tsika ao amin'ny Hebreo toko fa 12 pasteur Alvarez makasika an'io tantarany Esau io ihany makalesony tsika ny amin'ny tantarany Esau Hebreo toko fa 12 pasteur de ny fa ny andininy fa 7 vakina amin'ny anarana Jesosy manao hoe mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary famasinana fa izay tsy manam-pamasinana de tsy ahita ny tompo ary mitandrema tsara fandrao izy hiala amin'ny fahasoavan'andriamanitra fandrao izy faka mangidy mitsimboka ampikorotana ka voalotany maro fandrao izy mpijangajanga na olona tsy manaja ny masina de tahaka ny Esau zay nivalitra amin'ny fizikiny ahazoany hanindray-bava fa fantatrareo fa rehefa afaka izany raha tandova fitahina izy dia no lavina fa tsy nahita izay bebany izy na dia ny tady fatratra tamin'ny ranomaso azy na de nitady fatratra tamin'ny ranomaso azy de no lavina izy de no lavina zany hoe ny tao am-pony de niverina amin'ilay toerany fizokiana efa lasan'olona le toerana efa lasan'olona le toerana satria no amaivony zay toerana zay pasteur Alvarez zava-doza ho io le hoe ianao nampiasain'andriamanitra nametran'andriamanitra zavatra tadio mantsy ny fiangonana sy ny pasteur tsirairay avy sy ny mpitondra fivavahana tsirairay avy manana mission pasteur nametran'andriamanitra azy ary andriamanitra tsy azo ampifilafilaina ka hitaraina ianao manao hoe za tsy anao tsony ny tompo na za tsy anao tsony andriamanitra rehefa tsy anao anao de manangana olona ndray andriamanitra isaky ny misy zavatra ataon'andriamanitra manangana olona foana izy pasteur misafidy olona foana andriamanitra rehefa misy zavatra lehibe anankiray ho ataony ka raha ohatra nisy nosafidian'andriamanitra ianao de aza manambava an'izay fiziko iny zay tahaka ny tamin'ny androny Esau fa vokatry ny fanamavona le fizikoina vokatry ny resaka sakafo de miteny anao pasteur Alvarez potika ny hoaviny sy ny tanànany ary be dehibe ny olona mivarotra ny fizikoina io amin'ny resaka vola fidian'ny olona vola ny fahamarinana
zany anie zava-doza be pasteur ty resaka kolokolo eto Madagasikara ty nany amin'ny birao maro samihafa any nany amin'ny fanaratany nany amin'ny fitsarana nany amin'ny ministera maro isan-karazana nany amin'ny karazana orinasa maro isan-karazany ihany de misy ty resaka kolokolo ty mba hamadiana ny tsirary ny ho tonga marina mba hanapitena ny marina ho tonga tsy marina ary de misy olona sa managadra fotsiny zao ny olona manana ny marina alefa ny amponja vokatry ny fitiavam-bola zava-doza zany eo anaty an'Andriamanitra ozy izy ny ten'Andriamanitra any amin'ny bokon'ny mpitoro-teny tompo valandiny farakebe folo saingy tsy valina vetivety ny ratsy ataon'ny olona de izany ny fikirany amin'ny ny fanaovan-dratsy satria ve no heverinao fa tsy valina eo ny ratsy ataonao fa ozy ianao mbola mandeha tsara ny businessiko mbola mandeha tsara ny fiainako nefa misy ranomason'olona ao misy olona mitomany ao ny amin'ny zava-doza ataonao ny amin'ny kolokolo ataonao de ianao milamindaminy ery de mahazo aina am'izany ianao lazaiko aminao foana lazaiko amintsika foana fa ny ratsy ataon'ny olona anankiray ny tsinga azo lena ataon'ny olona anankiray ny ranomason'olona zay nosotronao ko any hoaninao de hitondra loza ho anao sy ny taranakao zany raha tsy mibebaka ianao io jeno tsara pasteur ny zavatra nitranga tamin'ny Esau fa tsy nahita ziandro ibebany izy no ny hanina ny raim-bava no le resaka vola kely ny varotana an'le fiziko ino no le resaka vola kely sy fitiavatena no ny varotana an'lay marina ho tonga tsy marina zava-to zany zany pasteur Alvarez ary za de mianto atsika fa ozy izy le misy rahalahy anankiray zay izy mo somary morolona era zay rehefa miteny zavatra retraretra rahalahy misy farany misy farany ozy ka misy farany daholo io raha tsy misy farany io lazaiko aminao fa tsy marina ny baiboly pasteur Alvarez marina pasteur zay tenao zay retodika manokana ny kristianina reo kristianina zay manompo an'Andriamanitra Esau moa zany de fa taranaky Abrahama anisan'ireo hoe raha tena tokony ho izy pasteur tokony higioka ny fitahina higioka ny fanambinana higioka ny fahasoavana avy tamin'ny Abrahama satria Abrahama dia lehilahy tena niavaka teto amin'ity tany ty hoe amin'ny alalan'ny Abrahama ny tahina firenena rehetra eto ambony tany ho tahina ny taranaky Abrahama ary isika kristianina zay nanompo an Jesosy manaradia an Jesosy natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy ka tonga mpianatry ny tompo ty izy ny tenin'Andriamanitra hoe lasa natsona ho isan'ny taranaky Abrahama mandova ny teny fikasana ity Esau ty dia nandova zany teny fikasana nisy fahasoavana tonga tao anatin'ity Esau ty tao ny fizokiana tao le zavatra avy any amin'ny ray aman-dreniny tany araky ny teninao teo pasteur fa nataony tsinitsinina no amavony na mila fila n'Andriamanitra ka amafisiko le tenin'ny pasteur teo tsika kristianina tena raha mbola misy zavatra azonao atao amin'ny asan'ny tompo raha lasa nabavy de manaova asan'ny tompo ianao araky ny tenin'Andriamanitra hoe maefa be amin'ny asan'Andriamanitra satria ozy amin'ny Korintiana voalohany toko 10:10 misy an'izay hoe fa tsy foana tsy akory fikelezanaintsika ao amin'ny tompo nisy fijorona vavim-bely ty pasteur nisy lehilahy anankiray zay pasteur tena anisan'ny nainira tao anatina fiangonana anankiray tena rehefa izy no mira pasteur de ienonao mihitsy forotsaky ny fanahy masony io ienonao mihitsy le misy hery tonga ao anatinao hoe tafaray amin'ny tompo anao rehefa io rahalahy io mira tena manana talenta mira io rahalahy io tena sady nafana fozy manana talenta fa rehefa nanomboka ny tompo le ositra pasteur nanomboka ny tompo le fahasoavana tao anatiny dia napalahelo dia nanomboka namila fila n'Andriamanitra io rahalahy io dia ho any Maurice zany izy mba no le fahasoavana tao anatiny de mba nisy vahiny zany hitondrana ho azy any Maurice mba hirano satria hoe mahafinaritra be le fahasoavana ao anatiny malasa lavitra ne pasteur ty fahasoavan'Andriamanitra ty rehefa ao anatinao na fanomezam-pahasoavana kely aza ny ao anatinao ka kolokoloina soajainao de lasa lavitra ianao am'izay fanomezam-pahasoavana zay de tahaka an'izany ty rahalahy ty noho ny amin'ny alalan'ny fahaizany mira tonga tany atao am-piangonana tonga tany amin'ny fiangonana tany Maurice izy de natao mira ka le rahalahy taty ta Madagasikara rehefa nanomboka hoe ho any Maurice zay de nanomboka namila fila nasina mira de tsy mety mira satria mieritretra ho any Maurice hirany nasina manao asan'Andriamanitra atao rahalahy mba misy asa fitoriana rahalahy fa mba mila anao ny pira mahay ohatranao fa misy fitoriana ataotsika ry de tsy nety izy mahita excuse foana izy tonga fotoam-bavaka tokony atao lasa tara foana izy lasa miala aloha izy tena nanomboka feritraina le olona atao am-piangonana zany le mpitarika atao am-piangonana fa nanomboka namila fily ty rahalahy ty satria ho any Maurice de taty aorina
volana vitsivitsy teorina rehefa niaina tao anaty famila filana zay le raha lasa any Maurice any izy avy eo fa no tonga tany Maurice izy niry niakatra pilipitra nandre micro fa vao nanomboka nira pasteur tonga de nanjavona amin'ny feony lasa tsy tavavoaka tsony feony ohatrany ganagana mamoaka feo ohatra zany feony zany hoe tsisy feo mivoaka tsony nefa noho zay feony zay no niantsona anazy de ny bebaka ranomaso tamin'Andriamanitra tompo tsy amila filanao tsony fa tsy miverina tsony pasteur tsy miverina tsony ka tsy azo ataoko toto pasteur niasa ninina fahasoavana nomen'Andriamanitra anao na délivrance io na men'Andriamanitra fahasoavana manao délivrance ianao men'Andriamanitra fahasoavana mitoroteny ianao men'Andriamanitra fahasoavana miry ianao aza atao zavatra kely ny fahasoavana men'Andriamanitra anao na inona fa rehefa lasy io pasteur sarotra ny amerenana io rehefa lasy io de sarotra ny amerenana an'Andriamanitra amin'io hotoizako kely zay teninao zay pasteur Alvarez ohatra hoe nosoran'Andriamanitra ianao mpiandry anao mampanao délivrance anao de manaky anao tokoa io devoly io de taty aorina ianao lasa tsy manam-potoana anaovana asan'Andriamanitra tadidio fa rehefa tsy manam-potoana ianao Andriamanitra tsy miara-miasa amin'ny olona tsy manam-potoana pasteur nakaiza ny fotoananao be dehibe ny olona milaza hoe tsy manam-potoana 24 heures no men'Andriamanitra atsika nahoana ny olona manam-potoana ka nahoana ianao tsy manam-potoana nefa samy 24 heures zao zavatra tsy mitombony zany ny anay tsy hoe 17 heures na hoe na hoe ny 36 heures ny ray andro fa 24 heures dolidolina atsika rehetra fa gaga amin'le olona hoe tsy manam-potoana rehefa nosoran'Andriamanitra izy na hoe natsoan'Andriamanitra amin'ny tena mahasa an'Andriamanitra mahampanonkon'Andriamanitra anao ianao tena miandro ny ondron'Andriamanitra marina ve ianao tena mitoro ny fahamarinana sy ny sitrapon'Andriamanitra marina ve ianao misy tantara kely ohatran'izao pasteur tsy adiniko mihitsy ty tantara te nisy fiangonana anankiray tsy teto Madagasikara izy ty fa tany ampitan-dranomasina nyroborobo be fiangonana io fiangonana lehibe anankiray malaza mana-karena ny mpinao aminy mana-pahamasinana le fiangonana manana ny maizy azy daholo ny pasteur atao anatin'ilay fiangonana amanaliny maro ny mpino anatin'izany fiangonana zany de nisy fiangonana anankiray koa nisokatra teo akaikiny tsy de mifanalavitra fiangonana kely mampalahelo kely de io fiangonana mampalahelo kely io foana no nataon'ilay fiangonan-dehibe toroteny le fiangonana lehibe anankiray io zany nataony toroteny sady ohatrany nanaovany zany ohatrany fiomezana ny farany de misy teny kely adiniko zao zavatra nitranga tamin'ireo fiangonan'ireo tao amin'le fiangonana lehibe sady be olona ny mandroso manam-pahamasinana tahin'Andriamanitra io feno voromailala ny azy ny tafitrano voromailala tena voromailala ary isaky ny fotoam-bavaka tena hoe fangatana ny fanamasina de vo maika maniditsidina eny amin'ny tokotany sy eny amin'ny faritra rehetrarehetra eny ny voromailala de gaga ny olona gaga ny mpandalo na ary ny olona na tsy tokony hivavaka aza de mitsofoka ao ary vo mitsofoka ao tonga de mandray ny fanamasina hitanao hoe misy présence an'Andriamanitra famangin'Andriamanitra manokana ao amin'ilay toerana fa taty aoriana pasteur Alvarez nanomboka nanaratsy an'le teo akaikiny izy nanomboka ny avinavina ny fony nanomboka naloto ny fony de manao tsitsina le fiangonana kely teo akaikiny teo de le pino manomboka ohatran'ny feverany hoe fahavalony le fiangonana anankiray de sady tsy mandray tanana le mpiaram-babaka tsy amin'le fiangonana kely izy no ohatrany hoe maniratsira le fiangonana kely zany tsy nahafaly an'Andriamanitra nefa zany zavatra zany tsy nahafaly an'Andriamanitra satria zao mantsy pasteur ny fitoriana amin'ny filazantsara tompoko tsy vitany fiangonana ray io tsy vitana fiangonana anankiray tsy voatery ho akaty amin'ny vaon'ny oloko daholo ny olona rehetrarehetra be dehibe ny olona resy lahatra amin'ity fandarana ty eo amin'ny télévision fa tsy resy lahatra amin'ny vavaka ty mihitsy izy fa ny am'izay mbaba resy lahatra anazy any izy ka raha akaty daholo ko tsy ombony fiangonana fa nomen'Andriamanitra le fiangonana maro reny mba hisafidianany olona pasteur de varina nana ratsy teo inona ny zavatra nitranga ozy pasteur Alvarez nanomboka ny ena ny fitahin'Andriamanitra tao anatin'ilay fiangonana de nanomboka ohatrany nandalo fahamainany zany io fiangonana io ary ny tena nahavariana ny olona de ity niala tsikelikely lay voromailala pasteur de le voromailala tsy hoe niala lavitra fa nifindra tary am'le fiangonana kely tary le noaratsiny le noaratsiny de io fiangonana kely le noaratsiny io zany mitory hoe ivavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra tsika ivavaka ho an'ny fiangonana rehetrarehetra tsika mba hitompotra ny an-trany ny olombonjeny tsy vita tsika rery fitoriana filazantsara fa ivavaka ho an'ny fiangonana rehetra le ngeza be manaratsy any atsy nifindra lay voromailala gaga le mpitondra fivavahana hoe fa nanakaiza daholo ny voromailala io le fitenenantsika manao hoe nakaiza ny tateliko teto lany vitsika inona vitsika ambo ka ambo iny ny solapaika sy ny rehetrarehetra
nifindra le voromalala na ary ny zava-doza de tsy hoe nifindra fotsiny le voromalala fa nanomboka ny sitrika tao anatin'ny tilikambo am'izay ny ramanavikely sy ny vorondolo sy ny vorondolo de feno ramanavikely gaga le pasteur fa inona ny anton'izao ay izy pasteur niala tao ny fanamasina de rehefa niala tao ny fanamasina nifindra tari am'le fiangonana anankiray vo eo am'izay vo nifadytsy anina mifona tompo averen'ny fanaovanjiro hoe mibebaka andriamanitro nga niverina tsony izy vo mainka ny tombo ny ramanavikely sy ny vorondolo ny voromalala efa lasa ny firerianany ary zany ny zava-doza nitranga tamin'ny Esau nanana mavo ny fizikoina nanao tsinotsinona ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra zao volaza amin'ny baiboly any amin'ny apokalypsy toko faharoa pasteur Alvarez mantsy ny fiangonana Efesosy ozy izy manao hoe mivereny ianao amin'ny fitiavanao voalohany ianao zay fa milaza azy mijoro tsara mitandrema fa anao de lava ary ianao zay fa lavo miverena fa raha tsy miveriny ianao de isoroka aminao fanaovanjiro ka ho afindrako any amin'ny toerakafa ho afindrako any amin'ny toerakafa za nahita lehilahy anankiray zay pasteur Alvarez tadidiko foana ty tantara ty tao anaty problème be raha io de rehefa tao anaty problème izy de zao ny voadina any fotoana any volana pasteur rehefa mba tahin'Andriamanitra de mba ho anisa zay mihitsy moa ny teniny mba ho anisan'ny sponsor atao anatin'ny asan'Andriamanitra marina foana moa tsika fa tsy sponsor ny fiteny fa mpiara-miasa fa Andriamanitra ihany ny sponsor tsika fa zay le fomba fiteniny mba ho sponsor atao anatin'ny asan'Andriamanitra tena no tahin'ny tompo tokoa le rahalahy nandehibe ny tsenany pasteur de inona tokoa zavatra nitranga niara-niasa tamin'Andriamanitra foana io rahalahy io tena vo misy vola ilaina amin'ny asan'ny tompo tio mafoy amina million ary arakaraky ny afozany arakaraky ny afozany vola no hitahin'Andriamanitra azy io moa zay mamafy any no mijinja zay foana le secret ny fitahina le famafazana foana fiaraha-miasa amin'ny tompo tsika de miteny foana hoe atao mifamatitra amin'Andriamanitra ny ara-bolanao fa rehefa mifamatitra amin'ny Andriamanitra ny ara-bolanao tsisy afaka ravanao zany mihitsy indrindrandrindra ianao pino de niara-niasa tamin'Andriamanitra izy taty aorina am'izay pasteur rehefa nanomboka nahavita trano de nanomboka niakatrakatra ny fiainan'le rahalahy de tadidiko tsara ny teny zao ny teniny fa ngaza ihany pasteur ny mpiara-miasa ao amin'ny tompo ao tam'izany moa ny asan'Andriamanitra vo nenga kelikely mbola tena le mafiady be reny ngaza ihany ny mpiara-miasa sady nanomboka nanao tsinotsinona mpanompon'Andriamanitra nanomboka nanao tsinotsinona ary rehefa nanao tsinotsinona mpanompon'Andriamanitra de zao ny tady foana tsisy ilan'Andriamanitra ny volanao raha manao tsinotsinona ny asan'Andriamanitra sy ny mpanompon'Andriamanitra ianao aprimo any ny volanao raha ohatra ianao manao tsinotsinona mpanompon'Andriamanitra anankiray na hoe mampifilafila ianao omeko tsy omeko ajanony fa tsisy ilan'Andriamanitra ny zavolo zany fa ny an'Andriamanitra de izao ny olona vonona iara-iasa amin'ny pasteur de olona manome amin'ny fahatsoram-po satria ny vola omenao an'Andriamanitra ny tsy omenao amin'ny pasteur anao fa omenao amin'ny fiara-miasa amin'ny asan'Andriamanitra ary hitahin'Andriamanitra anao zany fa nga ianao mavidy vola ny fahasalamanao nga ianao mavidy vola ny ataoko hoe ny oxygène hoaninao isan'andro isan'andro foanao isan'andro isan'andro zao ny vidiny jirama miakatra be tena miakatra fa nga ianao mavidy ny courant io masoandro ny masoandro ny rivotra tsy voavidiny vola tsika zany fa de misy fotoana tsika ohatra hoe mba tahin'Andriamanitra de mamila fila de atao tsinotsinona le pasteur ao anatin'ny fiangonana za foana rehefa ny olona ny manomboka amin'ny teny manao hoe za foana raha tsisy anahy rehefa ianao manao an'izay Esau ianao zay boary hoe soron'Andriamanitra aminao io fanaovanjiro rehefa ianao no miteny manao hoe za foana za foana de hoe soron'Andriamanitra de ho avy Jakoba pasteur ary Andriamanitra manana Jakoba be dehibe hipetraka eo amin'ny toerana io jereo tsara ny melony andraisanao fitenenana zavatra mampitahotra ty resako ty tena mampitahotra ty na de i Mosesy sy Elia aza ndray andro nisy tena voambolana mitovy mihitsy ny tenen'ny Mosesy sy Elia de zao ny teniny manao hoe vonoy ahy fa tsy vitako za samy reritsona nahoana ny mbola velona ny aiko de inona ny valim-bavaka azony ozy Andriamanitra ay zany ny vavanao de ozy Andriamanitra mantsy amin'ny Mosesy maka olona 70 lahy de reo 70 lahy reo akana ny fanao anatinao Andriamanitra tsy niteny manao hoe omena fanahy avy any an-danitro zay olondrao fa akana ny fanao anatinao zaraina am'ireo any Mosesy rery zany io de lasany 70 lahy na akana n'izy tao pasteur satria nangataka no faty izy ary fotoana fotaorianan'io de maty Mosesy zay le teneniko rehefa tsy anao ianao de ho avy Andriamanitra tsika tsy teny ho avy Andriamanitra ny mengady sy arona fa hoe solo le fahasoavana
rehefa nitaray ny elipa aminany volohy faty afa tsy zakako tsony ty de ozy andriamanitra eny ary alao velisa zanaky safata andimby anao rehefa maniry faty anao de nalay ny elisa-paminany ary ny any elisa-paminany avy roeno ny zavatra tao anatin'ny eli no nangatahany ka raha misy mpanompon'andriamanitra anakiray nametran'andriamanitra zavatra lamato tahaka ny esao nomen'andriamanitra ositra nomen'andriamanitra fahasoavana kanefa mamila filan'andriamanitra anao hoe za tsy anao za tsy mahavita ataovy eo ny anareo de manomboka miaraka amin'iny potsy io fanomezam-pahasoavana io ary tsisy ilan'andriamanitra n'zany olona zany ny olona mamila filan'andriamanitra pasteur tsisy ilan'andriamanitra n'zany na tsara bika na manam-pahaizana na manam-bola tsisy ilan'andriamanitra n'zany rehefa mamila filan'andriamanitra tadio tsara ny tantara Miriam Miriam manabavy Mosesy mpaminany vavy fa rehefa nanomboka namila filan'andriamanitra ka nanao tsinontsino ampanompon'andriamanitra tsisy ny lan'andriamanitra azy tsony boka mandra-pahafatany tsisy ny aintsony Miriam mandra-pahafatany nefa olo malaza finono zany zany tandre manariavana malala amin'ny tompo a somary ohatrany hoe mivatambatana any zany teny zany fa mba hatonga an'ilay hoe fahasoavan'andriamanitra tena hipetraka ao anatsika tompoko atonga le fahasoavan'andriamanitra ao anatsika satria be deaibe neny manao asan'andriamanitra fa andriamanitra tsy miara-miasa amintsony izy mieritreritra manao hoe mbola miara-miasa amiko ny tompo ay ny tompo tsy miara-miasa amintsony fa izy rery miasa manao ny asan'ny tompo eny mbola mety mieritreritra izy eo mitole karamanjana hoe miara-miasa amiko ny tompo nefa ny tompo tsy eotsony ndraileny tsika manao an'zany ny tompo tsy miara-miasa aminao nefa ianao manao ny asany satria ny antony mety potraky ianao lavy tamin'ny jangajangana lozanao milalao vehivavy nefa ianao mpanompon'andriamanitra manana ositra manokana lozanao milalao ny Facebook io ianao raha tokony ampiasaina amin'ny zavatra tsara pahirezana ny namana io ianao lozanao mikoty vehivavy eo anatin'le Facebook nefa ianao mpanompon'andriamanitra raha tokony ianao anao asan'andriamanitra hiara-iasa amin'andriamanitra miara-bola na odinao any amin'ny zavatra fa ny vola tokony anao anana asan'andriamanitra de ozy ianao manao hoe ibebaka za tena miteny pasteur fa ny fahasoavan'andriamanitra ao anatinao tazoma fa rehefa miraraka io ka lasy io tsy azo bebana tsony io nitomany an-dranomaso esao fa tsisy ozy izy le hoe rangahany aminay zay hoe tsisy paika tsony tsisy paika niverenan'le izy pasteur Alvarez nitomany an-dranomaso esao fa tsisy hevitra tsony a ozy andriamanitra hoe okzay fa de fa zay ny vita le fahasoavana tokoa pasteur le fanomezam-pahasoavana le asa fanompona zay nomen'andriamanitra atsika araky ny teninao teo dia mila tandremana mila kolokoloina ary mila saro-piaro tsika amin'io zavatra zay nomeny tompo ninninona asa fanompona zay anananao ao anatina trano fivavahana na ianao mitaty manisan'le fanatitra zeny na ianao mampiditra olona na ianao manao délivrance na ianao caméraman na ianao mpiasan'ny radio amin'ny resaka evangelika na ianao ninninona na ianao mpanohana arabola mpiara-miasa tsy mpanohana moa zy ianao fa mpiara-miasa na mpiara-miasa ninninona zay ataonao anatin'ny trano fivavahana anatina fiangonana ray araky ny teny pasteur teo de hoe tandremo mamila filan'andriamanitra fa zao kosa nefa pasteur ambadiky zay ndreo de zao na de kely aza ny fiheveranao ny asa fanompona zay nataonao pasteur na de kely aza rehefa matoky amin'io ianao de tsy hoajanona amin'andriamanitra amin'io zavatra kely io ianao fa o tsy maintsy hotain'andriamanitra ianao satria ozy ny ten'andriamanitra hoe zay matoky amin'ny kely no hotendrena ho mpanapaka ny be ny teneny Eli pasteur teo zany Eli zany ne pasteur Elisa zany ne pasteur teneny Elisa ianao teo zany Elisa zany ny asa fanompona nataony Elisa ne pasteur ka mpanondraka rano e isaky ny avy manao délivrance impaminany Eli de manasa tanana de ny asa fanampona nataony Elisa manondraka rano ny tanany isaky ny avy mivavaka izy de manondraka rano ny tanana manasa tanana zay no asa fanompona zay nataony nefa nataony tamin'ny fahasarotam-piaro nataony tamin'ny fitiavana nataony tamin'ny mpanetretena fa rehefa nandeha ny andro sy ny fotoana pasteur tsy nijanona teo fanondrahana rano ane Elisa fa araky ny teninao teo le anjara roa le ositra atao amin'ny Eli natao natao tsy fois deux fotsiny moa zany fa natao au carré zany natao puissance fois deux zany nomena anjara roa nomena any Elisa niainga tamin'le fanondrahana rano niainga tany amin'le zavatra kely ka ninninona asa fanompona zay ataonao aza verinao kely pasteur aza verinao zava-dehibe ao andretom-piany reto fa mila tandremanao tsara ozy ny ten'andriamanitra teto hoe i Jakoba dia i Jakoba rehefa nangatahany Esau hoe mba meohanina rangah fa io le fatakarana pasteur
fa eo ihany ko le hatrany amboaka misy ty Jakoba ty nefa ohatra somary mambingapingana zay efa noraisiny Jakoba sady ny akibe amin'ny Esau voateraky izy efa vao niainga tany amboalohany de efa nisy zavatra ohatra tsy de lamina ohatra tao anatin'ny Jakoba ty paster eo le fatakarana fa eo nisy fatakarana ohatra nisy aratsipanahy kely ihany le izy satria nahoana moa namola ora raha magadakosa raha mena fotsiny am'izao paster fa Jakoba de ohatra nisy an'izay somary toetra ohatra ny hafahafa zay ary na de tany am'le tsodrano azy de mbola nidira sangyara koa nankalatra an'le tsodrano le izy moa somary sady misy fahatakarana tao nisy toetra hafahafa ihany koa tao de zay maha Jakoba azy satria hoe mpamingana dikany hoe Jakoba moa paster hoe mpamingana ka rehefa nandeha ny andro sy ny fotoana paster de any aoriana moa tsika ijery de novain'Andriamanitra io anaran'ny Jakoba io nataony Israely fa rehefa taty aoriana aty amin'ny bokyny liko aty dia zao ny tenenin' Jesosy hoe rehefa ny anaran'Andriamanitra de tsy natao hoe Andriamanitra Israely fa natao hoe Andriamanitra Jakoba le toetrany Jakoba dia nisy fatakarana nisy an'le fahasarotam-piara amin'ny asa fanompona zay nataony zay no hitan'Andriamanitra paster ary dia tsy novain'Andriamanitra mihitsy ny anarany fa natao hoe Andriamanitra Jakoba foana mandrakizay no ninona satria Jakoba tena sarotiny saro-piaro tamin'ny fanompona ny asa fanompona ny fahasoavana zay nomen'Andriamanitra azy paster saro-piaro Andriamanitra eto ampamarana na riavana malalo amin'ny tompo zay toerana nametrahan'Andriamanitra anao sy ny tson'Andriamanitra anao ny apokalipsy 7:20 de hoe tany mafy zay anananao mba tsy siakany satroboninahitra ao sarobidy mitoerana raha ohatra eo am'le hoe toerany lamato azo hitarina tahakan'izao izy hoe ny olona faritatsika hoe lamato ihany koa de mety hoe nao no novonjen'Andriamanitra voalohany indrindra ny ovafo indrindra teo amin'ny fianakaviana na de tsy lamato azy na de tsy lamato azy de afaka hipetraka eo amin'ny toerana zay lamato zay ianao de zay toerana misy anao zay io no mamaritra ny famonjenan'le fianakavianao reo ao aminao zany ny fanalahidin'ireo raha sanatria ny baba miverin-dalana ianao de zao no teny fianakavianao reny aza voavaka be ohatra nreniny reny miverin-dalana ohatra ninonako reny aza mpoavaka be nefa mbola misotro labira ihany ko reny aza mpoavaka be nefa ny jerety izy mbola miloka ihany ko de amotika fianakaviana ianao fa raha ohatra ianao ka nivavaka voalohany indrindra atao fianakaviana zao zavatra tsy maintsy hitranga tsy maintsy ho enjehany ianao tsy maintsy ho aratsiny ianao tsy maintsy ho tondron'ny olona molitra ianao misy fotoana mety horava amban'ny fanananao sy ny asanao mihitsy azy nefa raha tena ioronytsika raha tena iorina mafy ianao de avy aminao no hitahinan'ireo fianakavianao reo tadio foana fa i Abrahama de niainga tamin'ny tsy misy tena anankiray ny teny an-tanany fa avy tamin'ny Abrahama no hitahinan'ny firenena rehetra ambony tany satria Abrahama no lamato an'izao olombelona rehetra miarabelona amintsika izao napetraka Andriamanitra ho amin'izany lamato zany izy za de milaza aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tazono zany toerana misy anao zany i Josefa na de tsy lamato aza de azo tenenina ihany ko hoe lamato niaritra ny mafy Josefa kanefa vokatry ny fiaretan'ny Josefa no napisy ny taranak'Israely fa raha tsy teo Josefa niaritra fanenjehan'ny rahalahy sy ny mpiraitapo aminy de tsy nisy hanina hoaniny reo mpiraitapo aminy reo tsy nisy ary zay toerana misy atsika zay dia toerana sarobidy teo ny apôstôly 12 lay toetra tao amin'ny Petera fahasarotam-piaro amin'ny asan'Andriamanitra fitiavana an' Jesosy Kristy tompo afanapo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra no nitenenan'i Jesosy tamin'ny Petera manao hoe eto amin'ity vato ty no ahoritry ny fiangonako ary omeko azy ny fanalahida ny fanjakany lanitra ka na ininona vany aty ambony tany de vany an-danitra ninona ekeny aty ambony tany de ekena any an-danitra nomena ny Petera zany fanalahidy zany satria misy zavatra hita an'Andriamanitra tao amin'ny tao ary de tokony ho raisinao ihany ko zany miantso anao ho anao pasteur mpanao asan'ny tompo ianao eninao angamba am'izao fotoana zao hoe misy zavatra miala ao aminao ao mibeba mafy de miverena amin'ny fivadikanana sy ny alim-bavaka andrao de ho averin'ny tompo zany fahasoavanao anatinao zany
ho atsika mpanompon'andriamanitra mpiara-miasa pasteur na ataoko hoe dikône ianao na mpandroka devoly ianao na sampany intercession anao asa fanompona lehibe tena lehibe zany aza maivaninao zany fa tena lehibe zany tsy ny olona rehetra nomenana zany fahasoamana zany ndrandray nefa dia mety hoe nanao atsirambony ianao na nanao toto ozy izy mbola zany ten'andriamanitra Jeremia 48:10 ho voaosina zay manao tsirambona foana ny asa sainy Jehova tao a vokatry ny atsirambona ataotsika indraindray de misy fitraikany any amin'ny asantsika le izy hoe inona ary ty fampitehany ty voaosina satria manao atsirambona foana ny asa sainy Jehova tao tenin'andriamanitra zany fa tsy tenin'ny pasteur tovina rivotra marivonina i Andrianiana Alvarez zao ny volazany tenin'andriamanitra ihany koa zao ny volazany tenin'andriamanitra ihany koa zay afafy ny olona nodiny zany rehefa manoko totoa ianao de ifafy ijinja ny vokatra zay totoa zay fa rehefa tena matotra ianao amin'ny asan'andriamanitra zay nametran'andriamanitra anao tsy maintsy ho tahin'andriamanitra ianao ary raha ny marina pasteur tsy misy mpitondra fivavahana mijaly zany tsy misy pasteur mantra zany tsy misy pasteur potika fa baraka zany raha tena mijoro marina amin'ny sitrapon'andriamanitra tsy misy mpiandry zany hoe inona no andrasanao fa tokony manana zavatra ho andrasany ianao manana asa fanompona tokony atao ianao fa matoa ianao tsisy asa fanompona tokony ataonao sao de ny marina sao de niala taminao ny tanan'andriamanitra de tsy mandefa olona eo aminao tsony ny tompo tsy mandefa olona eo aminao tsony ny tompo satria fantatry ny tompo mihitsy hoe ty manoko totoa ty de nisotro fanaovanjiro efa nafitrako any amin'ny hafa zava-doza ho azy zany hoe mifindra any amin'ny hafa zany ny fanaovanjiro ninninona talenta sy fahasoavana ao anatinao ampiasao am'izay tokony anaovana azy nenina tsy aloha ananatra fa oriana n-datsa alao soa ihany zay takzay man'andriamanitra voninahitra ivavaka tsika maranyty fotoana ty raha eo misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo nomenao anjarany amin'ny fitorinany teninao teto raha eo mahatoky fa amelona ny fanomezam-pahasoavana ao anatin'ny mpanomponao rehetra ianao amelona ny fanomezam-pahasoavana ao anatin'ny rahalasy ny anabavy ianao ho velombelona daholo reto mpanomponao reto iverina amin'ny fitiavana voalohany tsy hanamava an'ilay osotra sy lay fizokiana zay efa napetraka ao anatinay fa isy zavatra hotairin'andriamanitra mihitsy ao anatinao tena ifo tanteraka mihitsy tena ifo ary tonga eto Madagasikara eto Antananarivo isan-tokantrano isam-batan'olona ny tena fifoazam-panamarina Jesosy ho hitanay zany ary iseho ny voninahitr'andriamanitra mahatoky an'izany fa miasa ianao Andriamanitra miasa ao anatin'ny mpanomponao ianao voninahitra ny eo an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen ianary tompoko de ohatr'izay pasteur resadresaka nataontsika aloha tamin'ity androany ty ny 034 04 362 67 sy ny 033 84 232 84 ireo ny numéro zay azahoanao anay ny 33 84 232 84 moa numéro ny pasteur Alvarez ary ny 034 04 362 67 de mivantana ty amiko raha mety de tsy atsona le numéro fa fangataham-bavaka fanamariana kely fotsiny de ity reny SMS BDB na lefanao reny amanarivo ny SMS voaray ao anaty telefôna voaray daholo reny ary de mitondra mbavaka anareo zahay misy amintsika moa miteny manao hoe valio dia atsorona fa tsy vita ny amaly andrisy fa atao anatin'ity fampianarana ity no amalina ny fanontaniana zay napetraka ao anatiny reny kisoratsoratra na SMS reny man'andriamanitra ny voninahitra tainy tompotompoka veloma tompoka